Ialana tsiny indrindra ho androany moa no nisehoany izay trangan-javatra teny amin'ny sekoly EPP Soarano izay. Fa hotoizantsika ny vaovao ao anatin'ny lafiny ara-toekarena nisokatra ny farany herinandro teo tao amin'ny renivohitra Toamasina ny taom-piotazana letchiche raha ny fantatra moa dia 7 arivo sy 1 alina taona no ezahana ahondrana amin'ny taona ity ny zomasina sabotsy lasa teo dia nidina tany amin'ny renivohitra Betsimisaraka ary nijery akaiky ny fikarakarana izany letchi izany ny ministry ny varotra manomboka eo amin'ny mpamboly ka hatramin'ny fikarakarana ny letchi amin'ny fanomanana azy mba ahondrana rahantsika arany anjintiny. Ny farany herinandro teo no nisokatra ny taom-piotazana letchi izany hoe izay vao azo toazana ny vokatra raha ho an'ireo mpanango-bokatra tsotra. Ny tompony saha fambolena indray dia mahazo mioty raha vao masaka ny letchi ary ireo vokatra mialoha-potoana ireo dia alefa fiaramanidina any ivelany anomezana toky sahady amin'ny vokatra ho avy manaraka. Afaka 10 andro aorian'ny fialan'ny vokatra mandeha sambo eto Madagasikara no tonga any Europa izany letchi malagasy izany. Isan'ny vokatra mitondra vola vahiny betsaka ho an'i Madagasikara ny letchi. Raha nakany Toamasina ny ministry ny varotra ny zoma sy ny sabotsy lasa teo dia nijery akaiky ny fikarakarana izany letchi izany manomboka eo amin'ny mpamboly ka hatramin'ny fikirakirana ny letchi amin'ny fanomanana azy mba ahondrana. Nitsitika saha fambolena miisa 3 ny ministra Olga Ramallasson ka nahitana ny ezaka lehibe sy matehidera ataondry zareo anatsarana hatrany vokatra letchi. Raha ny tsinady no resahana dia avy izany indrindra any Europa. Ny letchi malagasy mantsy dia anisan'ny tsara indrindra ary dia nahatikaritra ny ministry ny varotra fa nisy ny ezaka izay nataon'ireo mpandraharaha. Maro anefa ny olana mety ho sedrain'ny mpanondrana letchi, isan'izany ny toetrandro. Marihana fa raha voalatsaka ny orana dia tsy azo toazana ny letchi satria tsy hitazona ny sofra izay atao aminy rehefa omanina any amin'ny fanondranana izy. Olana iray lehibe ihany koa ny loza mitatao ho an'ny mpamboly sy ho an'ny zotra-pamokarana letchi iray manontolo ihany koa ny aretina mahafaty ny tantely. Nandritry ny diny tany Toamasina dia nitsitika station fanaovana suffrage ny ministry ny varotra ary fomba ny station de suffrage. Raha vao tonga ny vokatra dia mandalo triage ka esorina avy hatrany izay tsy manaraka ny fenitra takin'ny fanondranana. Mandalo efitra manokana ireo letchi voasafidy ireo izay vao ampidirina anaty baoritra dia alefa eny amin'ny sambo.